Tsy aliny amin'izay lapan'ny anteny mera-pirenena izay ihany isika nangataka fanazavana tamin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ny solombavambahoaka tamin'ity androndroany ity makasika ny fifidianana ireo fiara tsy mataho-dalana ampiasain'ireo solombavambahoaka. Raha ny fantatra moa dia efa tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny anteny mera-pirenena ny fifidianana ireto fiara tsy mataho-dalana ireto. Ny andindiny vaovao. Amiko manokana dia somary distoerana le fotoana angatahan'ny namana solombavambahoaka an'io 4x4 io. Tsy lahara-pahamehana hoy ny 4x4 indrindra amin'izao voina mahazo ny vahoaka malagasy zao noho reny cyclone iny dia ho ihany koa raha fantatritsika efa 5% ireo namantsika maty any atsimo noho ny tsy fahampiana ara-tsakafo mampalahelo zany. Ny eo ihany koa ny fitondrana izay miteny hoe téléthon izay nataon'ny fitondrana izay tokony zany tokony hojerena aloha reny zavatra rehetrarehetra reny fa tokony mbola ho atao ao aoriana zany resaka tomobile ho an'ny député zany fa aminay indrindra fa aminah manokana dia tsy lahara-pahamehana izany tomobile ny solombavambahoaka zany. Tsy tokony ho zay zany aloha no jerena zao fa inona ny tena maika ho an'ny vahoaka, inona ny tena mianjady amin'ny vahoaka malagasy reny no tokony ho atao. Ary raha ny hevitro manokana arany dia alao ireny volana 4x4 reny zarao ho an'ny député le izy dia hoit eo hoe iza ny député tena mijery ny vahoakany satria raha aminay dia ny social-bahoaka no anaovanay an'ireny fa tsy 4x4.